hoentintsika amin'ity herinandro ity dia ny akoho ny fifidianana. Lama ve ny fifidianana tany aminareo sa inona ny olana? Taiza dia hazavao. Tena zany dia tsy mbola naraka zany mihitsy azy tena tsy miasa tena tsy tao anaty loko zany resaka fifidianana. Tsy misy tsy hitako hoe taiza izy namana taiza tsy namana zay ngamba. Za avy any Antsirabe zany avy eo Antananarivo Antsirabe Avaratra dia fifidianana amin'ny ankapobeny milamina na dia atao hoe 10% ny olona aza no mifidy ary le 10% io zany raha isatrano no alaina dia efa fantatra hoe miparitiany anina ihany no efa fantatra zany zay efa fantafantatra ny eo fokotana ny mifidy azy ranona dia iny no tsaikatsaika ihany fa misy nefa ny any parti any sasany misy tsy ampitoana no lasa tena marina le mikorotana tsy dia mety nefa raha ny tena marina tena tsy ara-dalàna mihitsy le izy satria zay manodidina teo fotsiny nefa misy eo amin'ny raha hoe kôtikôtiana zany no trano misy anay mety amin'ny trano dimy teo dia 10 no mifidy rehefa mifidy tao anatin'izay trano 10 zay misy 7 dia 10 no nahazo tara-pifidianana zany ary efa fantapantatra hoe reny le fidinianina. Raha tena marina zany tamin'ity zany sy mifidy misy satria zany zany nanantena hoe amin'ny enina farany le izy za ny asa dia nanantena hoe amin'ny enina le izy ka amin'ny 10 le izy tamin'ny tsy natatratsina za sy nanana safidiko misy tamin'ity zany zay no tena olako tamin'ity vaty ihany nafaka mifidy tamin'ity satria izy sy ny asa izy za miasa eto za afaka miasa eto dia amin'ny 10 miravaka zay mba zany eritrereto hoe amin'ny enina midy le izy ka amin'ny 10 tampoka le izy nidy sy nafaka mifidy fa dia nijery zay valy Matsara aloha tadia aminay tena makoliny tsisy mikorotana. Fifidianana tena aminay lamina fa be dia be tsy nahazo kara-pifidianana. Olona efa maty efa firy nahazo kara-pifidianana fa mivelona tao an-trano dia vitsy kely no nahazo. Toerany fifidianana zay commune Mangakely tao tany Kianja dia tao amin'ny tanay namana. Solana mihitsy fifidianana tao amin'ny tany izay fa tena marina tsy nafika fahasambato ny fihinanay fa fidy malalaka Sampaka taonasa lamina fifidianana tena raisoa zay ty. Raha ny hevitrao manokana anaiky mivoka-pifidianana ve ianao? Ka tokony anaiky daholo ny olona zay mivoaka eo raha ny tokony izy tsy zay zany zay nefa tokony izy kely rehetrarehetra zany na tokotany raha amikolo zany dia zay efa zay milany hoe zay ny tenin'Andriamanitra dia zay ny tokony izy fa tsy eo hoe andao korotanina indray mitovy foana ianona eo na ianona eo na ianona eo fiainam-pirenena koa tsy hoe fiainana iovana tsisy io zany keny rehetrarehetra moa dia kenako tsy afaka mianinona fa zay lany eo dia lany manaiky sy mivoaka io zany efa tsy safidiko mihitsy mitany fifidianana Voke dia fikena daholo tsy maintsy zakaina fa ny tena tsy mifidy mahazo kara fa rehefa miteny ny seny hoe zay voaka voaka seny tokony ekeny rehetrarehetra satria zany manana fahitoana na tsy niasisia amoka avaly fifidianana ofisialy fa ny akory zay ngamba azo zany mbola rehefa manjavozavo ihany nareo candidat laza sy ho azo haisy ihany reo ary mbola laza zany mbola tsy tena ekenany am'ireny fa aloha azo maseny sy ny ACCN ny ekeny rehetra tena olona hoe tia tanindrazana zany dia tia ampandrosan'ny ty Madagasikara ty dia tokony manaiky an'izay vaty fifidianana avao eo na iangadoela lany na ravamanina lany izy lany fa raha mbola misy olona anankiray hoe sasana hoe miteny hoe tsy mety miverina ohatra